fanavotana ny firenena tsy misy afa-tsy ny firaisan-kina ny mpanohitra hoy ny Antoko Godrikafo. Fitantanana ara-toekarena tsy manana vina sy drafitra mazava ny mpitondra. Fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina mbola tsy fantatra ny daty raikitra. Aterina ny arahaba tompoko klasy tompoko vavy tonga soa indray anao ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao hamanasanao anaraka ny antsipiriam-baovao hatramin'ny farany. Pejiny sosialy avy hatrany dia no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Atombanana ho tafakatra hatrany amin'ny 520 isanjato ny fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena. Manoloana ny mety ho ambana amin'ny fiakaran'ny vitsolika amin'ity enim-bolana faharoa amin'ny taona 2024 ity ho ny mpiaro ny azon'ny mpanjifa. Aina hiteraka fipoahana ara-tsosialy ny tsy fahafehezana izay avitanga ny vidim-piainana izay tsy misy afa-tsy ny fampitomboana ny famokarana anatiny no any vahaolana ho ny fanazavana. Mila drafitra matopaika raha teo ny fanarenana ny sosialim-bahoaka izay efa miapotika sy latsaka kanterena ankehitriny. Fanadihadiana Tony Andomiaratiana sy mbola avatsara. Mbola tsy nisy tahaka ity aina iamafy ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy ho atsy ho ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa manoloana ny ambana amin'ny mety fiakaran'ny viditsolika ho 200 ariary atao anatin'ny enim-bolana faharoa izay tsy azo idivirana. Atratra 520 isanjato ny fiakarana raha nitombana nataon'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Aina hiteraka fipoahana ara-tsosialy goavana ny tsy fahafehezana ny vitangan'ny vidim-piainana toato itombo ny tsy fandriampahalemana sy ny maridrefy ny anoanana. Fitombondray zany zao ny tsy fandriampahalemana noho ny tsy fisininina asa itombo ihany koa zany ny resaka fifamonoana samy malagasy ny ataontsika hoe fisolokiana amin'ny endriny maro etsero vokatry ninona vokatry ny hoe mafy ny fiainana. Zany hoe amin'ny akapobeany zany dia vinavinaina hiakatra hatrany amin'ny 520 isanjato any na ny fiakaran'ny vidin'entana na ny resaka vary io tsy mbola ao anatin'ny eritreretinay mpanjifa mirahina ny tokony ho vidin'izany atao hoe vary fa tsy faly foana tsika ny manafatra vary any ivelany satria olona manana tany malalaka tsika izay tokony atsaraina ny fambole mbary ary amoraina ny fanomezana ny tany sy famporisihana ny tanora ambony vary fa tsy andeha anao mpiasan'ny sinoa sy mpiasan'ny karana eto foana akory. Dikan'izay zany dia ho mafy tokoa ny fijaliana mahazo amin'ny malagasy amin'ity taona 2024 ity amin'ny resaka ekonomika sy sosiala satria tena mikaikaka daholo na mpandraraha na ny vahoaka mpanjifa. Dia inona moa zany fa dia ifanisa maty eto zany ny malagasy. Vidim-piainana tsy voafeh manampitrotraka ny fahasahiranam-bahoaka ny olona nijirotsy rano. Tsy misy efa-tsy ny fampitomboana ny famokarana eto an-toerana ny vahaolana mety miady sy miatrika izany ho ny fanazavana. Zatra miankin-doha amin'ny fanafarana mantsy ny mpitondra ankehitriny any ka manomevana ny vahiny feny vidin'entana eto an-toerana ka na ny mpandraraha na ny vahoaka malagasy mibaby zany avokoa. Tsy lany manam-pahaizana nefa ny malagasy ho ny fanehoan-kevitra kanefa nomena vahiny fitantana ny orinasa Jirama toy zavatra izay tsy pahy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Ny arena ihany izay ananantsika no tokony isitrahantsika ary anisany nampitaraina sy mampijaly ny Jirama ny fanafarana solika avy any ivelany. Raha tsy teny fotsiny aho zao hoe raha ny firenena ny Rosia enge mora zany solika ary ireo mpandraraha ireo nefa dia manararoatra satria nahoana le solika vidiana ny Rosia mora dia amidy foana izy amin'ny vidiny lafo eto Madagasikara. Ekena fa misy ny fiakarana zany atao hoe fret amin'ny fanafarana ny fitanterana ny solika kanefa kosa afaka ataony ny fanjakana zay ny ilaina ny mpitondra fanjakana hoe mitsindro n'le vahoaka manamaivana ny fahasahiranam-bahoaka ka adidy sy andraikitra zareo no tokony mijery an'izay. Tsy misy andro miratra ny malagasy voakapoka ny mividin'ireo entana fampiasa andavanandro ny sakafo sy ny sisa mitohy hatrany ankilan'izay ny olana arangovo
raha ny fampitambavao avy amin'ny jirama io maraina io dia voalasa fa misy fahatarana ny famatsiana solika mavesatra ampiodona n'ireo milina mpamokatra herinaratra saika manerana ny Madagasikara. Tsy maintsy risoana ny fanapahana ny jiro izay aharitra adiny iray sy sasany androany. Teo anelanelany amin'ny iray ora tolakandro sy tamin'ny 5 ora hariva, hatreo anelanelany amin'ny 10 ora alina sy amin'ny 4 ora maraina amin'ny tamazotra iraisana Antananarivo. Atao izany mba tsy hatongavana amin'ny fahatapahan-jiro faoberana ny fanazavana avy amin'ny orinasa jirama ihany. Fanapotehana sy fandetehana ny firenena no nataon'ny governemanta tato anatin'ny enim-bolana voalohan'ny tantanany. Hoy ny antoko politika otrikafo androany, mihevitra ho kilalao ny fitantanana ny firenena ny mpitona fanjakana ka tsy mahafantatra afa-tsy ny tombotsoany ihany ka tsy mahagaga raha miampy ny fahasahiranam-bahoaka na ny malagasy hiaritra ny 5 taona ao anaty fahoriana toy izao na andray andraikitra ho ihany ny antoko politika otrikafo. Tsy misy afa-tsy ny firaisan-kina ny mpanohitra no vahaolana aingana sy mety indrindra hoy ny sosikevitra narosany ity antoko politika ity. Fanampanazavana. Misasaka ny taona 424 tsy nahita mangirana ny vahoaka malagasy. Fanapotehana no hita. Mihevitra ho kilalao ny vahoaka malagasy sy ny fitantanana fiainam-pirenena ny mpitondra fanjakana ka mitarika izao fasahirana nagoavana iainany malagasy izao. Ny enim-bolana voalohany zao nanamarika azy ange zao dia fantatra hoe misy olona notendrena ao anatin'ny governemanta nefa roa telo volana monjy izy dia efa lasa natao kandida solombavam-bahoaka indray. Azo antoka zany hoe na staff ary tsy mbola tafapetraka le olona akory na ny programa ary ao anatin'ny ministera tsy mbola tafapetraka akory dia efa iroso amina fanovana indray zany zao dia hiditra indray ny enim-bolana manaraka dia sahala amin'izay hatrany zany no atao na endrika hitantanana n'ilay firenena dia ozy hoe sahala mihevitra ny malagasy ho kilalao zany na hoe kilalao ny fitantanana ny fiainam-pirenena ka atao kitsapatsapa le izy. Raha izay no bilan zany dia tsotra le izy hoe tsy nanao afa-tsy namotika sy nandetika ny firenena zany ny governemanta malagasy tao anatin'izay enim-bolana voalohany nitondrany zareo zay. Dia mafy ary oatra lavitra noho izao efa iainan'izao ny fahoriana iainan'ny malagasy atoato hoy ny fanazavany. Na isika hiaritra na hitady vahaolana ialana sy amaranan'izao zava-misy izao hoy ny fanazavany. Dia ny alo raha mahafolohany otrikafo dia ny dia mazava hoe na tsika zany miaritra an'izao dia miara-maty eto na tsika miezaka no mitady vahaolana hoe ahoana no hanovana an'izao zavatra misy zao satria tena hitako hoe tafahoatra lay zavatra misy fa lay mpitondra fanjakana zany amin'izao fotoana izao dia mazava ny azy ny mission hoe ny manao zay amitehana ny firenena manao zay amenonitra reo ny posiny fa raha zay hoe vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy zay dia tsy misy zay ka ozy hoe io safidy le izy fa ny ady apetrako hoe raha mahafilohan'ny otrikafo aloha dia za dia ozy hoe sarotra ny andeha hiaretana an'izao zavatra misy zao saingy tsy vita rery moa zany le izy fa dia miankina amintsika rehetrarehetra io ka mipetraka ny fanontaniana hoe hiaritra an'izao zavatra misy zao hoe tsika ny mandritra ny 5 taona sa hiezaka ny tady vahaolana. Tsy misy efa-tsy ny firaisan-kina ny mpanohitra no aingana indrindra raha ny sosikevitra narositrynyity mpanao politika ity ka samoresy lahatra amin'ny fikatsana ny tombotsoam-pirenena sy ny vahoaka malagasy. Omora ny ahatratrarana ny tanjony ary tsy mbola tara raha misy ny finiavana politika. Raha misy zay firaisan-kina ny samy mpanohitra zay ka tena mba samy resy lahatra hoe mila avotana aloha ilay firenena fa ny ambikambin-javatra any tokony avelantsika dia zany dia mpiteny an'ity foana mahafilohan'ny otrikafo hoe tsy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao akory no matanjaka fa itsika mpanohitra no tsy mirahiny fa raha mirahiny tsika ozy hoe betsaka ny zavatra azo atao ahafahana manala ny firenena amin'izao fahasahiranana misy azy zao. Tokony andraisantsika lesona ny zavatra nisy efa niainantsika ireny nandritra ny hoe nihetrika fotsy ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka teo. Io zao zany dia lasan'zareo tamin'ny fomba mahagaga ny majorité absolue dia ozy hoe tsy sininona aloha zany ho antenaitsika raha eny amin'ny antenimieram-pirenena fa io dia tsotra ihany ahoana ny fomba andeha hivondronan'ny mpanohatra. Mila ary mitaky ny fijoroana sy fahatongavan-tsain'ny malagasy rehetra ihany koa ny zava-misy ny firaisan-kinany rehetra no azoana fandresena.
Fandin-dalàna maro no mila kitihana sy asipana-vozana raha tena te hametraka asa mendrika ho an'ny mpiasa malagasy ho ny sendikany Fisemare androany. Anisan'izany ireo pitsopitsony amin'ny fifanarahana arak'asa sy ny resaka sendika. Hiteraka filaminana arak'asa ary asoa ny mpiasa malagasy ny fanavozana ny lalàna mifeny asa ho ihany ny sendikany Fisemare. Saingy ho zava-poana ary tsy misy dikany izany raha toka ny fomba fanao teo aloha no miverina. Izany hoe tsy ampiarina araka ny tokony ho izy ny lalàna. Ando miaratiana sy mbola avatsara. Lany teo anivony antenimiram-pirenena ny roapolo jona lasa teo ary mbola nomafisy ny antenimiran-dolona ny volavolan-dalàna laharana fa aotra 4 bara 4 tamin'ny 7 novambra 2024 mifeny asa. Volavolan-dalàna misy lohateny 110 ahitana andiny 5 sy 700 fehizan-dalàna mitsinjo ny maolona sy ireo mpiasa mba hampanarana fenitra ny asa. Hita ao anatin'izany ny fanavozana ny lalàna, ny fanomezana ny fialan-tsasatry ny iray mpianakaviana 3 andro amin'ny fahaterahan-janaka ho an'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Ao ihany koa ny fahazona 12 andro tsy asana raha miditra hopitaly ny vady ho an'ny mpiasam-panjakana. Fanovana hiteraka filaminana amin'ny tontolon'ny asa ny mila petraka eto Madagasikara ho ny Fisemare, tsy haman'ny olana ny fanavozana raha tsy miatra toy ny mahazatra. Fehizan-dalàna teo aloha iny zany betsaka ny andininy tsy tanteraka tamin'iny. Zao tsika tonga amin'ny fanavozana dia hoe lany le izy. Aminay zany tsy hoe falan'iny le izy no mafaly fa hoe ahoana ny fomba hampiarana azy. Ho anay mpiasa ihany koa moa zany tao anatin'iny fanavozana iny misy andininy maromaro zay tena ahinay zany hiteraka tsy filaminana arak'asa eto Madagasikara. Raha teny fotsiny tsika zao mahakasika ny chômage technique, mahakasika ny contrat CDD amin'ny ankapobeny zany raha natao le fanavozana dia tsy namaly, zany hoe zany tsy namaolana an'ilay olana sedray mpiasa andavanandro zany fanavozana an'le fehizan-dalàna zay natao vaovao io. Aminay zany fanavozana zany amahana an'le olana misy sady avozana mba hiatsara. Fa nampetraka rio rehefa tsy ampiarina mitovy amin'le teo aloha dia zava-poana zavatra tsisy dikany ihany koa tsy mahasoa anay mpiasa malagasy. Andin-dalàna maro no mila kitihana sy ampifanavozana raha tena ametraka samendrika ho an'ny mpiasa malagasy hoy ny fanazavana ka nisan'izany ireo pitsopitsony amin'ny fifanarahana arak'asa. Manao fanambarana zany mpampiasa hoe iroso amin'izay chômage technique zay fa manana olana. Avy eo anefa tsy hitanao le orinasa. Ilay teratany vahiny tsy hitanao ny hafarany. Zany hoe zany tsy fantatra eto Madagasikara sa any ivelany. Zany hoe zavatra ohatr'izany zany tokony vahana hoe ny chômage technique ve juste déclaration fotsiny sa misy fepetra maro tokony apetraka zay tokony ekena zany hoe chômage technique zany. Ary teny koa tsika resaka hoe ty temporaire lavarenina ty na ty hoe contrat CDD ty ny ankamaroan'ny mpiasa eto dia miasa manao fanarahana arak'asa tsy maharitra. Zany zany tokony hovahana amin'io fehizan-dalàna vaovao io fa tsy voavahana zany zavatra zany. Chômage technique zao 6 mois raha le code teo aloha dia amin'izao fotoana zao zany raha ohatra ka mbola tsy afa-pahasairana ny orinasa dia mbola afaka mangataka ihany koa. Zany hoe zany mety mbola iampy, mety ho 7 volana, mety ho 2 taona. Zany ve no atao hoe fanavozana. Manapirofo ny zava-misy sy iainana eto Madagasikara fa tsy misy asa mendrika na dia efa nanao sonisy nampiditra amin'ny rafitra fampandrosom-pirenena anatrarana io tanjona io aza isika. Misy andiny 4 zany ho an'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa tafiditra ao anatin'izany ny famoronana asa, ny fenitra iraisam-pirenena tokony arahina ary ny fiahina ara-tsosialy. Pejy politika kosa indray tsy hanafaka ny fahantrana eto Madagasikara ny fahazahoan'ny antokony fitondrana ny maro anisa eny anivon'ny antenimiram-pirenena hoy ny filoha lefitry ny RMDM Edouard Tsarame androany. Efa nanana ny maro anisa izy ireo tamin'ny fifidianana solomam-bahoaka ny taona 2024 ary ny farana omaly ny fiepitoampiasan'ireo solomam-bahoaka ireo. Ny olam-bahoaka izao no tena tokony atao vaindondra raha saingy mahakely finoana izany raha ny fomba fiasa hatramin'izay no jerena hoy ny fanazavany. Siasina Andriamalala sy Manofo Randriamana. Maro anisa Entsimbazaza fa tsy maro anisa ao ampon'ny malagasy ny volomboasary hoy ny filoha lefitry ny RMDM Edouard Tsarame raha naneho ny heviny manoloana ny firiarea ny antokony mpitondra fa azy ireo ny maro anisa ao Entsimbazaza. Voalaza fa iantoka ny famarinatera ny filoham-pirenena. Raha ataony kajy hoy Tsarame Edouard dia vitsy sy lavitra mihoatra ny vato azo ny kandidany mpanohitra ny vato azo ny misoratena ho mam-bahoaka tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny raha ny fanazavana. Maro anisa
ao Tsimbazaza fa tsy maro anisa ao am-pony vahoaka malagasy satria raha ny vato azon'izy 80 mahery io mbola tsy mitovy amin'ny vato azony rehetra lazaina fa vitsy anisa rehetra zany hoe majorité ao Tsimbazaza fa tsy majorité ao am-pony vahoaka malagasy na zay vahoaka mpifidy zany faharoa fahatelon'izay ny majorité tsy voa izao ny majorité no nisy tao Tsimbazaza ao fa iregny majorité tao amin'ny androny Ramatoa Panina teo aloha Christine Razanamaso de tena majorité mihitsy ny tao Tsimbazaza hatramin'ny bureau permanent andro zareo tsy misy zavatra zany nataotsika hoe tsy any Orange fa andro zareo daholo ny zavatra rehetra zay ny fanapahana na ninninona zany le zavatra nolanina tao Tsimbazaza di nandeha avokoa ary laly avokoa zany rehetrarehetra zany fa ny fanontaniana mipetraka de hoe nitondra inona ho an'ny firenena malagasy ny majorité nanana ny fitondram-panjakana nitondra inona zay lasa farahidiny ny firenena malagasy amitsika miresaky zao ka tsy haiko hoe majorité takiny ahoana ty reariana sy hidradradradraina takindreo sa efa tsy nanantena ve ry zareo reo ka zay ny ilazana hoe mahazo majorité zahay fa raha ohatra ka izay no zava-misy de miteny zahay fa tsy mitondra soa ho an'ny firenena izany majorité izany fa ny tombotsoa ny vahoaka malagasy zao no tadiavina ny vahaolana ho an'ny firenena zao no mahamaiky fa ny tsy ny majorité hanana ny mpitondra ankehitriny ny vahaolana amin'ny fitangany fidi-piainana sy ny fantram-bahoaka ny tena mahamaika sy tokony atao lahara-pamehana mahakely finoana nefa izany satria efa nanana ny maro anisa atao Tsimbazaza ny volomboasary tamin'ny fiampitoam-piasany député ny Farana Omaly saingy mbola arivo ariary ny kapoaka ny vary ny lalam-pirenena politika tanteraka ary ny fiainam-bahoaka mitrotronga amin'ny tany Peja ny toe-karena kosa indray mangina tanteraka ny mpitondra taorian'ny fahazahoan'ny fanjakana ny fampindramam-bola FEX sy ny FRD avy amin'ny tahirim-bola iraisampirenena izay mitentina $8,700 tapitrisa $. Antony maro no mahatonga izay fanginana izay raha ny fanazavaan'ny mpahay toe-karena mafy manko ny fipetrana petraka ireo mpamatsy vola mialoha ny famoaham-bola ho ihany ny fanazavana misy avoritaka ihany koa ny paikady fanarenana ny toe-karena ho ny mpahay toe-karena nanaovana fanadidina ka tsy mahagaga raha tsy mivany olana Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala tsy manana vina mazava ny mpitondra fanjakana entina anarenana ny toe-karena izay tena mandady amin'ny tany amin'izao fotoana izao Porofon'izany ohatra ny fiazaka zahan'izy ireo tamin'ny findranam-bola teo anivo ny tahirim-bola iraisam-pirenena ka nazahoan'ny Madagasikara ny FEC mitentina $770 tapitrisa $, natokana ho amin'ny fampitomboana ny fialan-karena sy ny FRD $270 tapitrisa $, izay miompana indrindra amin'ny fiatrehana ny vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ireo roza voajanahary fepetra anisana petraka ireo mpamatsy vola ny fikitihana ny viditsolika sy ny fanafoanana amin'ny ampahany betsaka ny fanampiana omeny ny fanjakana ny orinasa jirama ao anatin'ny teti-bolam-panjakana nasem-pantsiana 424 nefa dia hita fanampitomboana 570 miliara ariary ny vola fanampiana omeny ny fanjakana ny jirama izany manapirofo hoy ny mpahay toe-karena nanaovana fanadihadiana fa tsy manana vina sy dravitra mazava hoentina hitondrana ny fanarenana ny toe-karena Madagasikara ny mpitondra ankehitriny ka eo mihitsy le fomba fandrindrana le politika ara-toe-karena le vina zany tsy mazava tsara hoe inona ny tena vinatsika ao anatin'ny politika ara-toe-karena ny ampiakatra amin'ny fahefamividin'ny isam-batan'olona ve sa ny anatsara ny sosialim-bahoaka ve tsy tena hita mazava zany fa samy ohatrany hoe kasihana kely daholo izy rehetrarehetra de lasa sahala amin'ny manala fanaintainana sisa ny tena efficacité an'ireny subvention reny vola ome fanjakana reny zany ary tsy mitraika any am'le cible le izy tsy voafahatra mazava koa moa hoe iza ny tena cible ilay fitazomana n'ilay vidiny eny amin'ny mpaninjara soroka ve ny tena tanjon'le subvention sa inona ny tena sa le fitazomana n'le
prix an'le bien de service zay omen'ny jirama moa zany voaresaka hitazomana any ve nefany a ny tolotra zay omen'le orinasa tsy maharaka an'le tinady azonareo le fandehan'le rara rehefa tsy maharaka le tolotra sy le tinady a de tsy maintsy misy an'izay fifandroritany zay zany eo amin'ny ao amin'ny toekarena amin'ny akapobeany a anefa raha antsika malala fa mifandrarahana de miankina tanteraka amin'io sehitry ny angovy io de nefany a ny zavatra apetraka ny mpamatsy vola hoe fampiarana ny vérité des prix rehefa mpiarina zany le vérité des prix a ka tena ilay vidiny le solika le miaraka amin'ny sandam-pamokarana sy ny sandam-pitsinjarana zay tonga eto a no ampiarina zany dia mbola misy kasinga anankiray zay manasarotra amin'ny fampiarana an'le vérité des prix indrindra ho an'ny toekarena Madagasikara de tsy inona koa fa ny sandam-bola ny zay mitsingevana ny atsika manaraka ny tolotra sy tinadiny miditra sy mivoaka e zavatra be dehibe zay zany tokony ananana vina mazava tsy tokony ho sarotra ny fampiarana ireo fitakiny mpamatsy vola ireo raha toka efa nanana fomba fiasa milamina sy madio ary indrindra finiavana politika marina anarina ny toekarena Madagasikara ny mpitondra raha ny zavatra napetraka ny mpamatsy vola ny zavatra tsotra ihany voalohany ao anatiny zany le principena transparence an'le gouvernance fangaraharana ny fitantanana ny affaire publique zany tafiditra ao anatin'izay moa ny orinasa mpanjakana sy ny orinasa zay ampiasain'ny fanjakana vola de tsy tokony ho anahirana le mampiatra an'le vérité des prix raha ohatra ka tena miasa tsara manaraka an'izay koa fampiasana an'le subvention zany raha ny tena tokony ho izy a hitazomana ny prix tsy hiakatra no sady mamelona n'ireo mpandraharaha zany zay voakasika an'iny mivantana eto amin'ny toekarentsika zany zavatra misy anefa namidina ara ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de alefa foana ny subvention antsika mety hoe resaka fitantanana ve zay satria ny zavatra hita fotsiny aloha de hoe ny solika de isan'ny kasinga anankiray stratéjika ho an'ny Madagasikara indrindra ny vidiny eny amin'ny mpanjara zany zay tena mety ampidina ny zavatra mety arotsaka ao anatin'ny vilanin'ny isam-batan'olona raha ohatra ka miakatra satria ny fiakaran'ny solika iny de tsy maintsy hitarika fiakaran'ny vidim-piainana akapobeany hiakatra daholo zany ny vidim-piainana de rehefa miakatra io vidim-piainana io ka tsy maharaka an'izay fiakaran'ny vidim-piainana zay ny fidiram-bola sy ny vola miditra tokony hiakatra ao anatin'ny isam-batan'olona zany de zay maintsy tonga amina pauvreté généralisée na fahantrana amin'ny akapobeany zany ny firenentsika zany ankoatra ny fantsiana ny viditsolika sy ny fisina drafitra matipaika anarenana ny resaka angovo fa indrindra ny orinasa jirama de isan'ny fepetra no takiny FMI nazahoana ireo fiandramam-bola ireo ny fampitomboana ny volamiditra amin'ny kitapo-mbola mpanjakana amin'ny alalan'ny hetra raha ny fanazavana de anampibetsaka amin'ny fitazonana ny trosan'ny fanjakana tsy ohatra ny 100 ny arikarena faobe ireo ezaka ireo raha mifantatra de izy karazana fanaovana tombana tamin'izay ezaka vita tamin'ny alalan'ny FEC sy ny FRD aoriny enimbolana pejy ny fifidianana kosa indray mampametra-panontaniana sy mamelona ayay ny tsy mbola amoan'ny fitondrana ny daty mpifidianana raikitra ho amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina raha toka efa tany amin'ny volana febroary no efa nandefa volavola tetean'ny mpifidianana ny vomera maleo tena amsahana ny fifidianana na ny seni antony maro no mampiazoazo ny mpitondra ho ny firoalefitra ny RMDM mandroany raha naneo ny heviny Siamomba izay ny volana febroary lasa teo nandefasany vomera maleo tena amsahana ny fifidianana tany amin'ny gouvernemanta ireo volavola tetiandro ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina tanàna hatramin'ny androany nefa 10 volana ateo aoriana mbola tsy namoaka ny heviny ny fahefana mpanatanteraka raha jerena zava-misy indrindra fataoriny ny fifidianana sy ny mafambahoaka de resy avokoa ireo kandida mpanjakana tamin'ireo renivohim-paritany maro
ka inona hoy ny filoha-levitry ny RMDM Edouard Tsarame fa misy kajikajy politika ao ambadika izao fangina ny mpitondra ka tsy amoahany ny datiraikitra ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izao. Misy fandraisana amin'izany ahoana moa tsisy fandraisana amin'izany olona tao amin'ny faritany ihany no mifidy député dia olona faritany ihany no mifidy maire ka mieritreritra izy hoe tsy ho azo ny renivohim-paritany misy eto à Madagasikara dia izay no iteneny hoe aleo avadikitsika PDS ireo maire amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay ahina ho tsy manana teti-bola ampy anatotosana ny fifidianana ny fitondrana na koa te ametraka filohana délégation manokana manerana nosy. Roa ny mety fandraisanay azy na tsy manam-bola hiatrehana n'ilay fifidianana ilay fitondram-panjakana na koa efa mieritreritra izy fa hanao jadony eto amin'ny firenena ka tsy mila safidim-bahoaka ka ny PDS no tiany apetraka eo satria rehefa hoitarina foana mako le izy tsy maintsy ho PDS foana ny napetrany manerana Madagasikara tsisy mera zany raha io toetsain'le mpitondra amin'izao fotoana zao tsy hanao fifidianana io fa te hiroso izy amin'ny fanendrena PDS. Tsy vaolana eto Madagasikara nefa ny fanaovana kajy politika ny seza izay ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao io. Mila arahana lalàna satria ny lalàna no ambony mihoatra noho ny kajy politika hoy ihany pasteur Edouard Tsarame satria ny fanajana ny lalàna no anisany antoka ampandroso ny fiaina malagasy. Ny vaolana ho an'ny firenena dia ny fametrahana ny tany tandalàna sy fanatanterahana ny sosialy ny vahoaka malagasy. Tsika ne zany tsy manara-dalàna enao ihany miresaka teo fa hoe fifidianana ben'ny tanàna na ny fiantsonan'ny mpifidy ane ka tsy ataon'ny gouvernement nefa fa tamin'ny volana février no nanao proposition ny seni mandraky ty ny androany tsy mamaly an'izany proposition zany ny gouvernement fa izy ndray miteny hoe ny gouvernement hoe no manana fahefana manano zany didy raikitra zany ho an'ny daty mpifidianana fa proposition ny an'ny seni ka ino ary tsy atao fa ino ny manankana antsika tsy hanao an'izany dia mampagaga le izy sady mampieritreritra ihany satria tsy mahamaika an'ireo olona reo zavatra ho an'ny vahoaka zany fa ny mahamaika azy dia zavatra ho an'ny tenany ireharehana sy hanovany hoerahoera eraky ny Madagasikara. Hatreto aloha isan'ny lara-pamehana ny fanovana ny gouvernement sy ny fitadiavan'olona Asolo Antsa Christian. Raha ny fantatra dia ivoaka alohan'ny 14 Jolay ny lisitra ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta vaovao raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany. Fanomarina androany ny fahavalambefapolo sy roanjato taona nanambarana ny fahaleovantena ny États-Unis anifany nandalana tamin'ny fanamarihana ny faha-empolo taona ny Civil Rights Act na ny lalàna momba ny zon'olom-pirenena any États-Unis. Fotoana lehibe teo amin'ny tolona ho an'ny fahafahana sy ny demokrasia. Tsy ny fankalazana ny lalana no diavin'ny États-Unis makany amin'ny fahafahana sy ny demokrasia no natao androany fa fotoana ihany koa hanandiniana momba ny tolona maritra iombonana ho amin'ny fitoviana sy ny rariny any États-Unis sy manirana an'izao tontolo izao. Nanome voninahitra ireo mahery fo izay nilahatra sy nanao fihetsiketsehana ary nanao sorona ny tenany ho an'ny zon'olom-pirenena ny ambasadoro Pierangelo ny lova napetraka izy ireo dia nampatsiahy antsika ireo zava-bitantsika sy ireo fanamby mbola ho hatrehina amin'ny fikatsahana ny fitoviana sy ny rariny olona ambarany. Ity volana ity ihany koa no nanamarika ny faha-empolo taona ny fitsidihan'ny filoha malagasy Philbert Tirana natany États-Unis ary nionany tamin'ny filoha Amerikanina Lyndon Johnson natao amin'ny Maison Blanche. Ny volana Jolay 1770 no nanamafisan'ireo filoha rotota ireo ny fifanarahana sy ny firalahiana eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara ary ny banjinana ny fahaleovantenan'ireo firenena avy sy ny andraikitra takiny ny fahafahana. Nanao fampiratiana sary momba izany fitsidihana izany ny maso ivoho Amerikanina nandritra ny lanonana ny tontolo androany. Vonona mafy ny fifandraisany amin'ny Madagasikara izay miorina amin'ny fifandraisana ara-diplomatika efa ho 10 taona hatramin'ny sokafan'ny Brownie Consolari Amerikanina voalohany tany Tomasina ny taona 1770 sy ny 30 taona natongavany Piscor teto Madagasikara ary ny 70 taona ny sin'ny
USAID teto Madagasikara i Etazonia raha ny fanazavana ihany. Maresaka iraisam-pirenena mandravarava tanàna maro sady manimba fiariana ny arotsakora-pahavaratra amin'ny faritra maro any Eropa any amin'izao fotoana izao ka anisan'ny lasibatra ny any Poloina sy any Aotricha ary ny Slovenia. Manampitrotraka izany ny fahatapahan-dalana sy ny fahavoazan'ireo trano be isan-karazany any an-toerana vokatry ny tafio-drivotra sy ny tondradrano. Fanadihadiana. Nikatona nandritra ny ora maro ny lalana mampifandray any faritry Krakao ao amin'ny tanàna atsimon'ny Zakapone any Poloina any noho ny fahatapahan-dalana nateraka ny tondradrano tao an-toerana sady manampitrotraka ny olonan'ireo mponina ny oram-panala milatsaka toy ny vaninandro ririnina. Tany Aotricha kosa tanàna roa no niaran'ny fahasimana-goavana vokatry ny avandrabe niaraka tamin'ny tavio-drivotra mahery tamin'ny farany herinandro sy ny alatsinainy lasa teo. Trano maro no voatery norakofana tafo sy noravana fanindroany nanoloana izany ka niantsona ny isam-pandrarah ny mpamonjy vonona. Simba kosa ny fambolena ho Slovenia noho ny amafin'ny orana arbetsaka ireo tranondrava vokatry ny oram-baratra sy ny avandrabe atao amin'ny tanàna ny Dolenska any amin'ny tapany atsinana ny Slovenia. Ankasitrahana fenonao tompo klasy tompo vavy nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ny sampana fampalalam-baovao manome fotoananao amin'ny rahampitso indray avelomary.